fifaliana ho an'ny ekipany radio feon'i Indray dia manolotra ho anao tantara indray miseho amin'ny fiala ity izay nampitonana ny lohateny hoe lalana efa voasoratra sanganasa ny Simon Menjanahary. Eo amin'ny fandraisam-peo ny namana visiteur andeha mihaja mana totosa Simon Menjanahary, ireo mpilalao tantara eto amin'ny radio feon'i no amelona ny tantara. Mirana ahoana izay manahoana efa zao hitandry salama tsara zao fa misy inona manakan-dalana ety toy izao ianao tsy misy inona fa tehiteny amindry fotsiny ajanony io radio fopla tatatata isaky ny atoandro fa mahandreraka tsy mba misy ila mihinanay mianakavy mihitsy efa misy inona dia radio kely tsy maneno mafy io ve dia ho tonga eny aminareo anelingely tsy te resaka betsaka amindry fa zay mazava angamo zay. Tena tsy azoko. Tena tsy tiako kosa papa fa maninona nahoana kay raha tonga dia roahana hiala eto ry zareo sarotra raha izao anaka fa inona ny mahasarotra an'izany fa ngamo tsy tranontsika io epetrahantry zareo io lofa navelan'ny papanay daholo reo trano dia miorina eo reo zany dia nomenandry zareo ny roa io ipetrahany io sy le misy manofany io dia ny antsika tia hipetrahantsika ity sy retsy roa misy manofany iretsy koa mba tsy nety kosa aloha tia trano anatina tambora ity ka fa ahoana ka lasa mahasosotra ry papa sady mandreraka be raha zah ihany aloha dia tsoroko fa efa nroahako any mihitsy ireo ka miandro fotoana ny zavatra rehetra fa tsy izao akory fa efa mba mieritreritra n'izany kosa avy any efa papa eny fa na izany aza tsy mbola atoato mbola ifampiregle compte zay sy tadatoanao regle compte ahoana zany fa tsy azoko anga misy vola mifampiditra misy orinasa iray izay any an-drenivohitra dia misy volan'ny papanay miasa ao amin'ny orinasa io dia ifampizaranay amin'ny rahalahy ny tompony isataona hay mbola misy an'izany indray to tsy mba nambaran'ny papahana mihitsy mantsy zany hatramin'izay ka izany izy efa nambarako anao zany kininy indray dia inona zany no tiany papa atao amin'izany ho reglenareo miaraka ahoana ny compte fa tsy azoko mbola mitady hevitra aho ny azontsika nyrenim-bola rehetra satria aty amiko ny taratasy rehetra nataon'ny papanay izay ka vita ho azy anie zany papa tsy hitako izay tokony mbola mampisalasalanao amin'izany ka tsy hahafahanao manao an'izay rehetra izay ka mila malina tsara vao manao zavatra fa sao dia sahirana amin'izany fa inona zany ry papa tsisy idiran'izay zany so mba tsy mety kosa zany ry papa ry zareo ara moa jere efa mba mampalahelo io ve dia mbola ataonareo an'izany ihany mangina ny vava ry dino izay asoantsika mianada zao no atao zany ve dia asoantsika fa asoan'iza indray angamo tsy efa ampy ireo vola ampidirin'ny papa isan'andro ato ireo mbola tsy vitan'izany ihany koa nge riva zanaka mpanan-karena sady zanaka manam-pahefanay eto tanàna no miaraka aminao aza mba hidirana kely ny fiainako raha zandry azafady ka marina kosa kizy zany inona ny zavatra tsy efa azonao amin'ny mandresy fa ny fananako tsy ho zaraiko amin'ny olo-kafo zany ry dino zay aloha dia aleo azava ary amin'ny mahazaho ahy no hitiavany mandresy tsy mila ifamaliana zany sady aza miditra ny zavatra tsy tokony hidirany sery dino marina mihitsy zany ry papa mbola zaza loatra ka tsy mahatakadavitra ndao ary moko za mba miteny ihany ay ve ianao manahoana anao monsieur Samuel
izao salama tsara zao fa iseny manao hoana salama tsara aloha atretika inona no azoko atao anao mandroso aloha trano dia hovidana eto ve ny resaka mahay maika ihany a fa te hampiasy an'izay fotsiny hoe efa 3 volana izay ny hofatrano sy mbola tsy voalohany sy za koa moa sy tety dia adiny madama ny mandray azy tamin'ny sy hofatrano 3 volana ahoana zany tompo ny volana avrily sy mai ary ny juin fa ngaha moa tsy mbola nolazainy zokinao anao fa efa nalainy taty daholo ny tamin'ireny anao tsy tety reny zany ve eny tompoko fa tena tsy niteny taminao ve izy rehefa nomensy azy ty maninona fa alaiko any aminy fa ny amin'ny sisa no tsy homensy azy tsony fa aty aminay ihany eny ary tompoko izay ary fa ilaozako se fa eny tompoko tsy misy olana ve nefa ny trano tsy misy olana ka sady tsara no milamina tsara tompoko ok rehefa misy olana dia aza misalasala ny antso azy sy eny ary monsieur Samuel izay fa ilaozako ary aloha sy eny ary tompoko tena tsotra tsy mba mitovy amin'ilay zokiny mihitsy ny ty monsieur Samuel ty mba tsy azoko kosa zany hofatrano tsy nomeny Bruno azy zany fa ina nataonao eto ry sara fa misy inona hoa sy misy inona ka firy taona nyfadiana ve isika dia tsy ho fantatro ny toetranao fa manino azao aho fa misy inona inona ny olana anao sa misy manahirana anao ny ataony zokolahako fa inona indray hono nataony gasy loza fa ho nahalainy daholo ny fatrantsika tany amin'izany andrekakio fa efana avy aiza no ahafahany maka ny fatrantsika za mba gaka an'izany ka tsy tokony anaiky an'izany kosa ianao fa ataony fanao ny izany rehetrarehetra izany rehefa tsy eo ianao nefa ne dia sarotra ny hitakina azy andry Clarisy fa inona ny manahirana amin'izany ry sara volanao no alainao fa tsy hoe indrana volany aminy akory sy na izany azy hitanao ihany nytoetran'iny tsy te hiady aminy aho fa efa nitena izanao amin'ny manaraka non kosa tsy te anaiky an'izany tranontsika io ny vola kely mba nangontsika ny nanorenana io ka nahoana izy no hitavana ny ofatrantsika tsy lasa kosa zany ry sara Clarisy ahoana ny sisa no ambenana fa avelao zany ho azy ihany fa ino zany ry dada nalainy dadatoanareo ho ny ofatrantsika 3 vola fa nahoana no nalainy sa mety tamin'ny dada tsy tia tonga manonakany an'izany tsy hainao tokoa ny toetra ny dadatoanareo ry mirana izy koa na sady otra mbola tsy eo fa rehefa avy ihany dia andehanako any izy fa na izany aza tsorotra aminareo mianaka fa manana toetra manahirana ny zokolahako iny na zako aza ny mahatsikaritra an'izany ry dady eto indray aloha dia tsisy anaiky an'izany volantsika iny hofatrantsika iny noho izany manana zoakazy sika sady nikolazy mianadahazany efa tokony aloha fa tsy mahazo convocation zareo raha tsy mivoaloha ny ekolazy zany ve ho azo tsony ry mama raha zany fa nahoana moa ny tsy ho azo fa izany hoe dia mety ho tezitra amintsika izy raha nitoetra ny ty evaty aloha ry dada tena afa-poa ohatrany tsy mba zanaky ny mpirahalahy zany zay eto fa ny mahatsara azy dia dinao tsy mitovy toetra aminy manahaka ny toetra ny rainy iny tena marina tokoa sady zao ny tsarovy ry mirana tsy misy olo hofaly mba hanananao zany eny fa na dia ny fianakaviana retam-po aminao aza izay zany fa aleo aloha andeha mivetivety efa iny midiny ny fiarany aleo hiaraka eny arsika fa moramora ihany ianao mama aza manahy ianao fa tsy tabataba azy inona no ahatongavanareo mivady mba mitsidika ahy amin'izao oro izao omeo ahy ny volako
omenanao ny volanao fa vola inona ny hofatraniko nalainao tany amin'izany hotely volany hofatranonao fa inona indray gaga zany a raha zoky a omeo any volako de ampy zay ka tsisy an'izany aty e volanao taiza tranona vela amin'ny papa ho ahy anio se papy zany efa maty misaoray azy nareo mbola avelako hipetraka eto ha fa ianao rereny ka ny zanako papa raha zoky a no zaraina mitovy ny fananana navelany ny nareo azy efa nasiany tombony ry sara mandehanana mody de aza milady aty amiko aty a tsy milady aminao zay fa aka ny hofatranonay fotsiny natongavanay aty ianao mangina ry Clarisse a tsy misy idiranao ny lova napetraka papa mazava aminao angam'izay a ako lovany meny samy anay io ary nisy volana tafiditra tamin'ny renana anio sao tsy fantatrao zany ry Bruno a noho izany de manana zo zahay aka ny hofatranonay averiko indray mandeha aza milady amiko aty ho afandana miverina samy tady misy nareo andao sika hodry Clarisse zay koa ny mety e raha tena lehilahy manakamba ianao monsieur Bruno de ome fotsiny volanay a lasa ranga miala fa izy ianao ary fahefana viaza no afahanao iteny an'izany am'raiko amin'izay de eo ihany koa ianao rdinao de nahoana ny olona tsy misy fotony toy ireo no avelany evateva amin'ny papa toy izao tsy afaka hiditra ny amin'izany a satria marina ny azy nareo sy papa mihitsy any ny tena mila vaniny eo e ary lasa koa lahy miala eo e tsy mila miandresaka eto raha izany ny fomba fisainany lahy oke ranga lasa koa mibandy e eo nareo ary mampitandrina kely ianao ary madama tsy ilaika ianao miverimberina makaty aminay tsony sao ahitany tsy fahitanao aty tsy ny papako mihitsy ny tsy aizanao miaina toy io lasa mivoaka andao sika andeha sady mandehana mihitsy koa e ry sara ia nahoana no nanaiky resy fotsiny ianao say fa tsy misy dikany aminao tsony vady aman-janakao no velanao hoany fotsiny volantsika nefa efa nambarako taminao fa nansara-pianarana ankizy ary mbola tsy voaloha tsy anaiky an'izany a sady efa niasa mafy nanampy any papa tamin'ny fanorenana ny trano mbola nanampy azy ara-bola koa de nahoana no alainy fotsiny ny vola ka zao ianao de mandeha any miverina andray mandeha maka an'izany sao de mba ny fahitany a mantsy no tsy hanomezany azy aleo ary iverina azy zao de zao e zay mandeha any ary ianao hay niveriny se raha zoky a ilaiko ane ny voly eny e fantatro zany fa mila vola tokoa se mba fitsapako an'se fotsiny reny teo reny e tia ny volan'se de mandehana miverina misaotra raha zoky a hombanao hatrany ange Andriamanitra misaotra an'se mandehana ary fa ino no ty ataonareo mianada fidelina sy tandry a fa misy inona te anatra dia izay zoky a de inona nefa ny olana sa tsy mety ny radio mila hira vaovao izay fa neny ankizy efa niova aby fa inona nefa le hira hitany zoky le hira cover le tianao vahiny sy le décidé mahery Chantal de zany ve no mampalahelo sy mampimondrimondra anareo toy izao e ka te hianatra andeha amin'izany hira izany izay ko efa ato amin'ity karta vaovao ty iny e hira vaovao daholo ny ato sady jereo fa nividianany dada radio tsara ny asika e hoe tena faly zay e tena faly a tena faly izay zoky fa misaotra zao de andehantsika ho any an-trano hiaino azy ndao ary zoky a izao no mba nofinofiko taloha nanambadiako any mamanareo ry izy tery mianada de ny mba hananana ankonana milamina sy afa-miaina toy ny olona rehetra
eny fa na dia tsy ho mpanan-karena asika rehefa matsiaro ho sambatra sy mba milamina ianareo vady aman-janako dia izay ny fifaliako sy fiadanany tsaiko. Misaotra kivadiko a, tena marina izany ry dada. Marina fa tsy manana toa ny dada toa sika, nefa tsambako fa raha mitoy izao dia mba ho tafita ihany sika. Izay telo mianadako matokisa ianareo mivady fa ho zaza endry sy makatoray aman-dreny izay. Ok, ahoana faly nareo mianada? Efa mba tsy menatra ny ankizy-piara-mianatra taloha tsony zay ry dada. Sadiko a, ny mahafinaritra ny fiainantsika ato an-trano sy dada, dia mivavaka ho an'ny dady foana izahay mba hita voly dada. Misaotra anao anaka. Izay ary fa andeha hamonjy ny asantsika indray dada dia nianara tsara nareo mianada a? Eny tompoko. Izy monsieur Richard zany andeha ho any am-piasana fa mbola misy dialeako kely any amin'ny banky. Ka afaka miaraka nisika izany raha mety aminao? Mety ka, tsy maninona, da ho ary. Ary elaela tsy tenao zany monsieur Richard rehefa taizia foana? Nga ity teny fitadiavana. Nandeha tany an-drenivohitra dia herinandro sao vao tonga tratry ny confinement. Hay kosa. Ary leo tsika amin'ity lalana reto iny mandeha fa ratsy loatra ry. Marina izany. Fa izy izany lalana andehanantsika izany. Atsy aloha atsika dia mihazo lalana anankiray ihany ka fa miaro ny lalany ratsy iny fotsiny. Fa nahoana no mijanona eto sika? Midina tao ianao monsieur Richard. Tsy azoko lesy izany fa nahoana no mijanona eto sika ry zandry? Fa tô basy aza miteny betsaka fa inony ianao e. Aize odio manahoana nareo tompoko? Polisy pirenena madama, ianao ve ny madame Clarisse raha tsy madiso e? Eny tompoko fa ahoana izay? Miala tsy indrindra madama fa tonga eto izay laza aminao fa maty nisy ny tifitra monsieur Richard vadinao. Ahoana hoe? Tsy marina izany e, vonikeo izy no nivoaka teo. Tena marina izany madama. Fa teo izy nivoaka monjy ny asany. Akanao eny amoriko izay zao fa efa nindina eny razana. Richard, maty ve anao e? Tena tsy mampino izany. Mama, fa misy inona? Richard, mama, ina mampitomany anao mama? Richard, vatiko e. Nanino dady? Maty nisy ny tifitra ny rainao mademoiselle? Fa nisy ny tifitra hoana e? Rosy terminana. Tata. Marina izany mademoiselle. Mampionona anareo zahay. Tsy marina izany. Tsy maty izy e. Richard miverena anao e. Tata. Fa ahoana ry papa izany dada tao nisy ny tifitra izany? Na zaza lesy tena variana andrean'izany. Dia tsy fantatra mihitsy ve izany ny olona ny tifitra azy? Ny zava-misy aloha dia efa eo am-pelantanany mpitandro ny filaminana ny raharaha dia miandry sika. Tena mampalahelo izy. Dia inona moa izany no ataontsika amin'izany ry papa? Inona moa fa dia manampy azy efatra mianaka amin'ny fandevenana azy, sady andeha ho eny amin'izareo mihitsy azy ao. Izaho koa hiaraka aminao ry papa. Tsy misy idiranareo ankizy izany fanjarako e. Dada toko anie iny papa sao dia tsy fantatrao e.
fa tamina fatin'ireny sevy mba tonga teto ireo ankizy ireo nisisika an'eo ty mihitsy izy fa tsy navelanareo sevako de matola izy zany tsy navela de ao ny antony a tena tsy hitako mihitsy zany zay mampiavana antsika amindry zareo ka aza miresaka rehefa tsy mahafantatra ny antony irsea zay fa lasa iny ary mama ahoana zay ino aty amintsika iny monsieur Bruno mandehana re mpandrosoa izy mandroso ianao tompo misaotra mahazo toerana anao monsieur Bruno a ie tsy de misy zavatra firy ambarako fa teny aminareo efatra mianaka fotsiny aho hoe ahoana zay mahiresava zao ny lahatra vonina nampy anareo amin'ny fandaniana rehetra fa aza misalasala raha misy ny tsy ampy eny tompoko izay ary fa ilozako nareo e misaotra indrindra monsieur Bruno a tena misy zavatra malasa ny saiko ro mama ninona zay anaka mahita amin'ny fiasika ity tontaona ity a de ohatra indreny olona tsy maty rahalahy reny izy loatsika be zany anaka ny rainareo no anympandovy ireo fananana navelan'indrainy maty izy io de izy rery zany sisa no mieritreritra higalabina amin'ny arena rehetra ireo ko na evaza very mama de tsy mba manana fotoana andalovana mangina atsika nefa de ray tokotany atany asika aza malahelo amin'izany ianao anaka tsy zany akory no ampiverina ny rainareo misy matoky ary mama fa tsy ho ela de hotratra izay nahavita nandatsaka ny ainy dada mivavaka sika anaka de ahoana kiseria efa miandry anao hitsidika any aminay any papako e fantatra aky zany seria fa miandry kely fotsiny de tonga any zay sy papa fa efa tonga tokoa moa zany papanareo ka zany indrindra ny mbola tsy afahako mandeha any satria sarotra raha tsy miaraka aminy a hitanao ihany ny toerana misy azy eto tanàna eny e marina zany nefa mazoto ihany koa ve izy raha ny fahitanao azy fa nahoana ny tsy azoto izy papako ane iny tsy de sarotiny zavatra zany indrindra zaharery ihany ko ny zanany tsy de mbola tena tafaresaka taminy koa mantsy ako de zany nohatry ny somary mampatahotra ihany tsotra izy ka fa ny tena mahasarotiny azy de ny fanelikiliana sy ny fanaovana tsinitsinina ireny olona madinika sy mahantry ireny zany io zany indrindra raha ny fitantarany tampoko mantsy de zanak'olona nahantra izy no miarina tamin'ny fiainana de io izy manana ny toerana ankehitriny io ka raha reny olona mahantra sy everinao madinika ireny no misy manao tsinitsinina de tena sarotiny sy masika izy hitako no mitady hifindra amin'ny malalako izany toetran'izany lotsika be zany satria izy no mitaiza sy ny kolokolo ahy ok ary mazava amiko akizy a sheria fa na zany aza matahotra ianao fa tsy anao izay tsy araikitra ny fitiavantsika mihitsy a ary raha tsy diso a ohatry ny misy olona manam-pahoriana ao aminareo eo a misy mihitsy eo mpanofatra ninay no maty nisy ny tifitra ay izay le olona hoe nisy ny tifitra tamin'ny maly de ohatry ny alevina androany hosahirana raha trato izay olona ny tifitra n'io a ka na papako aza tena nyteny an'izany mihitsy ko tsy mba nisy zavatra ohatr' izany kosa aloha teto hatramin'izay nahoana no isy olona hotifirina tsy amin'ny antony toy izany eny fa de ahoana tsara hoe zany ny amintsika teo vo tonga re papa de miaraka any zay fa za matahotra ianao a ok ary miandry a zay a sady mba tokony ho vita amin'ity taona ity kosa ny akendra raha tsika eny akia ateriko amin'izay ianao ndao ary fa tsy maninona
dia izay papa izay ny resakay aza matahotra ianao fa ataontsika maneritriketrika ny fetinao sanako vavitokana angenao rehefa fa aleory papa dia azava tsy mila andrimirana mamonjy an'io fetiko io mihitsy iny fa na izany aza mizay ianao mba ho matotra eo anatrehan'ny avy mba ahatonga anao vadiny maro anie ny zazavavy hitako mifanerasera aminy nefa raha ianao no tonga vadiny dia tafita ianao aza matahotra papa sady manam-pahaizana izy no manana ny asa sahaza azy ao amin'ny tokantranony no mbola zanakam-panan-karena sady manana fahefana raha teo matokisa ho papa efa manao izay fomba rehetra isariako azy voany ianao raha tsy tafiaraka aminy ny fahafambaraka tsy lazainy tsony papa ve tsy matoky ahy matokisa ho papa fa inona hono zany resakareo mianaka mahakasika ny feon'i avy zao sa te ho lasa vadiny mpanana angaba avy aza mitapitapy alary dinao sa tsy zaran'lahy ihany koa mba manana ny toerana sahaza azy ny baviny lahy ajanony ihany zany resaka nofinofo zany ry bavy avereno kely ny vavany lahy nofinofo ahoana fa inona ny tianyseho lazaina ry dinoa misy resaka be mandeha tao tanàna ry papa resaka mandeha ahoana dia mikasika n'inona le resaka ka ny olona namono ny tontonko dia inona nefa ny idirany se amin'izany tsy hoe miditra fa mba miteny sy mampahafantatra anareo fotsiny dia iza hono namono azy raha ny henoko aloha dia tovolahy eto tanàna ihany fa manana taksi izy fa iza koa nefa nahafantarany lahy n'izany resaka izany sady tsy hitako mihitsy hoe inona moa zany ny tokony hidirany lahy amin'izany manimba ny resaka azy papa fotsiny andraso aloha dia ahoana hono ny fandrenesany se azy misy miteny fa nisotrosotro tamina bara io mpamily io dia nahatafa voaka vava hono rehefa mamimamy fa nokaramain'olo izy hitifitra ny tonton ary toa nangina tsy nahatena anao ry papa tsy dia misy inona fa mba te hafantatra izany mpamily izany sao mba ahafantarana izay tena namono azy tokoa nenareo mianaka mako dia zavatra tsy tokony eritreretina no andaniana fotoana eto zany zao no mba tokony hifotoran'ny papa ninona amin'izany no hifotoran'ny papa ka izay namono any tonton reheva zandry ny papa reta-po aminy aneny fa tsy olo-kafa akory dia maninona aleko andefa toy izao ny nofinofonareo mianaka ny ataoko sao dia ny hivavaka mba hahita izay olona tena nahavita namono an'iny tontonko iny lasa koa nga mandeha any fa zay bonne nuit nareo mianaka bonne nuit toi mon garçon papa fa ahoana tokoa aloha no mahakasika an'ity fahafatesan'ny tonton ity papa ny ka ohatry ny tena tsy mba manaka mbara mikasika azy iny mihitsy efa nyteny taminy any afo ny fahavelony fa mila mitandrina izy ireo namandreo ihany no mety nahavitan'ireny sady aleoko moa ny asany anaraka azy ihany ry papa izay ahavitany mare azoko ity zao no tena mila ketrehana sady tsy maintsy arahantsika mianaka mijery eny mandehana amin'izay ary aloha ianao matory fa aleo ambaka saina irereto bonne nuit ary papa ok bonne nuit zanako raha mirana ty tsy fisimboly ty na zany mama tena mahita hoe mijalonareo sy dada fa tsy hitako ary zay atao na za dia mieritreritra hoe ina ary ny fidiram-bola mba mety atao fa tena malahelo mihitsy mahita ndrainareo mitotototo lavy ty nefa ny olana ry mama raha indram-bola tsika dia aiza indray na ny fanan'izany sarotry izany anaka nitoetra ny dadataonareo moa dia efa io ito raha ohatra hoe mba hiresaka aminy sika ahono ary mama ahoana izay anaka zareo ve raha ialana nenina miresaka aminy dia tsy mba hanampy antsika mihitsy jereo ary reny zanako ny zavatra nataony antsika ireny za aloha tena tsy te hitady olana mihitsy dia ina re zany ny atao fa nahoana nanody nareo ry fidelinina na samy mpampianatra nody izay fa tsy nahavoalosa ampianarana za kory mama dia ahoana zany ry mama enjany ity mandehanana aloha aprimo kitapo fa hijery volandavana nikolasinareo mama dia miverina mianatra rapitso dia aiza nefa mama ny hita vola mandehana aloha aprimo kitapo fidelinina ho hitantsika eo ihany ny atao za noana za koa andriamanitro
apio zahay asa vila horesin'izao fitsapana mavaivay mitady andavo anay izao. Mandeha ana re dia tsy misy arivo ivitananareo koba tsy ambadika atsy. Mamo eny anaka fa inona nefa mampitomany amin'ny mamy dia koba ve sisany gotendreo zanako ireo anaka maty marina dada ary mirana. okizay ry mama aza matahotra mama fa mbola eto anampy amin'ny mama sady sao dia tratran'izy mianadamintomany io ene ianao e. Aizany hoe fa raha tsika ary mirana ny sakafo tsy misy ny saram-pianarana izy mianadahy koa tsy misy. Mama manana finoana mo fahazamborakivy toy izao ianao e. Tsy maintsy mahita sika ry mama. Eny anaka ianao sisa no fanantenako amin'ny fiainana fa tsy hitako tsony izay atao e. Sady tadio moa ny teny dokotera e. sao dia verina eo indray ny aretin'ny mama dia zay vao zahirana eto. Eny anaka ndao aloha hiditra sika fa mafana loatra eto ry mama. Ndao ary anako. Manao ni ianao madama? Manao ni ato? Afaka mandroso ve? Mandroso ianao ka. Dia inona hono ny azoko ataonao izay ry ato? Tsy dia misy inona fa tena mila mitsina aminao madama raha tonga manatona anao. Tsy izany fa eniko ny resaka ny fanaovanareo sy ny zanakao tamin'ikeo maraina. Resaka izay sy mirana ve? Izay indrindra madama. Izany? Ka tsy dia misy inona madama fa tonga eto aho satria araky ny nambarako anao tao dia reko ny resaka ny fanaovanareo mianaka ka no zava-misy izay maitra aminareo dia vonina hanampy anareo. Izany ve? Ia, tsotra ary sady nara loatra ny vadinao fony fahavelony. Izany ve ry ato? Tsy mba sahala amin'ny Monsieur Bruno zokiny fa tena toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka no nifandraisana mianaka ka noho izany dia indro ny zavatra kely atotro mba ho fanampiako anareo. Misaotra betsaka ry ato. Fa vola tao ina daholo ty vola be ty ry ato? Tsy betsaka iny madama, 5 tapitrisa ariary iny izay mba mety ho vitany amin'ny fiantoanareo ny saram-pianarana izy mianadahy. Mialatsiny fa so zavatra hafa no tanjonao amin'ity ry ato. Tena amin'ny foko madio no alorako an'iny madama. Izany ve? No fitiavanareo any no nahatonga nanolotra an'iny fa aza mieritreritra zavatra hafa ianao. Eny ary misaotra betsaka amin'izao fanampianao anay izao. Andriamanitra ny hamaly an'izao aminao fa tsy ho voavalinay mihitsy. Eny tompoko, kely iny fa dia mirary ny soa anareo aho. Eny anaka. Izay fa andaonao ary aloha. Eny ary veloma ianao. Dia mampamangany amin'ny zanakao any. Andeha kely akatra mantsy aho rehefa avy eo dia afaka herinandro vao tafaverina. Izany? Tongava soa ary ianao ry ato. Misaotra indrindra madama. Monsieur Bruno, fa inona no ataonao eto? Zao hitako ny resaka ela be tamin'ny ovady izandroko io elahy teo. Inona ny resaka nataony lahy taminy mikasika? Azafady Monsieur Bruno, resaka hafa mihitsy no antony nandehanako tao fa tsy misy idiranao mihitsy. Mampitandrina ny lahy ry aza. Atsahary manomboka zao ny fifaneraserany lahy amin'ireo Tsy azoko izany Monsieur Bruno. Ninona ny tsy azo lahy? Fa nampiana no mba ataoko aminy no nahafatesany vadiny. Fa iza nefa lahy mianan-kendry manampy azy? Inona no tianao atongavana amin'izany? Fa mbola maika tompoko. Averiko farany amin'ny lahy fa mahita amiko elahy raha mbola reko mifampikasokasoko amin'ireo. Eny tompoko, zava-dehibe loatra izany teny izany ary misy eritreretina. Averiko fa tsy misangy amin'ny lahy miteny an'izany Za koa na heverinao toy izao aza haiko ny manaja anao ary tena manaja anao. Dia misaotra anao fa mbola maika. Azafady azasakana lalana andehanako fa maika veloma ianao. Miseho any lahy be loha elahy fa ndao fa ho hitany lany fiatraikan'izao.
manahoana tompoko manahoana ianao mademoiselle saika mba hiresaka kely amin'ny tompona andraikitra amin'ity hôtely ity za raha mety tompoko zany izy fa inona azoko anampiananao mademoiselle misy resaka kely tiako resahana aminao azafady mandroso ary ianao misaotra mifandraisana tompoko petrapetrahary aloha dia inona ny antondianao iny tompoko tsy izany fa manana groupe de danse zahay tompoko afaka manao animation amin'ireny vahiny sendra mitsidika ireny na raha misy sezika ataon'ny hotelinao zany ve mademoiselle eny tompoko dia ahoana zany ny fanarahantsika fa tena mila an'izany tokoa zahay efa nisan'izany mantsy tato taloha fa tsy nety ny fifanarahana dia hotery tsy maintsy najanona raha manana zava-maneno nareo a dia izay mandihy dia zaraina roa izay azy tompoko ok tsara zany tena misaotra indrindra tompoko tena faly be ary ankasitrahanao faniriko azo atao tsara zany ka sady efa misy zava-maneno sy fitaovana fanamafisam-peo koa atao aminay dia hoviana nefa izany no afaka manomboka nareo indray miankina aminareo ihany tompoko ok ary raha afaka nareo dia raha pitsitolakandro dia efa afaka manomboka tsika tena vonina sady afaka zahay ka zay ary fa homany tsara izay ho asehonareo fa mety maromaro ihany ny olona ho tonga eo eny tompoko zay ary raha miseha misaotra betsaka fa raha pitso amin'ny firy nefa le izy manomboka amin'ny efatr-oratolakandro eo dia amin'ny eniny sika mirava eny ary aza matahotra ianao fa tsy hanala-baraka ny hotelinao ny zavatra asehonay eo ok dia miandra anareo zany zay tokony ho tonga amin'ny telo nareo satria tsy maintsy isy fandaminana kely eny tompoko zay ary fa ilosako aloha ianao ndao ary mademoiselle fanao ineto sika no mijanona eto mivoalo fa inona no ataontsika aty amin'ity toerana ity bordel be any aty chérie mivoalo dia holazaiko aminao ny antony eny ariko dia anao inona sy andeha ho aiza eto sika misy hôtel zay ao ambadika ao dia mba tiako hitanao zavatra ataony chérie hôtely toy io ve no hidiranao manambany ny toeranao sy ny voninahitra ao sy ny rainao zao ataonao zao mba tiako hita sy hiainako koa ny fiainana izay tsy hiainako reheva na hipapazany ny zavatra toy izany mba iriny ataoko manahirana zany eny ko efa tonga ty moko ndao fa taraiky zao zava-misy zao very ny avo ny tianao hity fa tsy mba mahafinaritra anao ve ny toy izao manahoana anao monsieur ny avo tonga soa aty aminay anao tompoko misaotra anao mafana izy zany tena voninahitra lehibe ho anay tompoko zao fahatongavanao zao aiza ny toerana mety aminareo tompoko tsy maninona izay omenao fa mety daholo fa aza misahirana aleo ary eto dia andefasako pikarakarynareo misaotra anao mahay mandiry zareo zany seria zavatra efa mahazatra kosa ane zao dia zao ve mba zavatra maharesy lahatra anao tsara amiko zao ka tena mahay mandiry eto zazy reto ry seria fantatrao ve izy ireo kanaizy amin'ireo nefa fa betsaka ny ery zareo ka reo mandeha ireo ny sasany eny ty anankiray eto akaikikaikytsika ty loha ohatrany ankizy mipetraka eny akaikina eny ihany fa tsy dia arako loatra aleo mihitsy ny loha mba andeha eny anatitra vola hoandry zareo vetivety ary malala fa inona koa azy zany ataonao zany aza mandeha eny ka
omeo anahy dia aloha zany manome azy tena mety marina tokoa zany sady amin'izay koa mba afaka miresaka amin'ny tompony hotely za koa ny mba te hiseho hoe manao asa soa ny olo tiako e eny ary ao fa omeko anao rehefa andehtsika fa mahaiza aloha makafafy ny seria mahafinaritra ny fiarahana madamozelle misaotra anareo dia amin'ny manaraka indray ianao ny tena isaorana tompo raha mitoy izao dia mba avitra ihany izay inona moa ny antony tsy tokony hampitoy azy mila manova hira sy dia indray nareo amin'ny manaraka eny tompoko dia amin'ny heriny indray izany madamozelle ie izay ary fa ilaozako aloha ianao fa mialohan'ny andehananareo madamozelle dia misy dite sy mofo mafana tolotry ny hotelo anareo ao ambandrianao dia tena misaotra re tompoko sao lasa manahirana anareo indray izay tsy maninona izany madamozelle fa fifaliana ao anay no manolotra azo anareo ka andao fa aza misalasala e tena faleraka izy tena ontsa ny foko mahita anareo miezaka mitady vola nefa ina moa no azoko atao fa dia misaotra anareo e tsy misy tokony isaoranymamy zany e mba handry sy fianarana koa ny ele izy e sady zao zay mba manana gotery mama za aloha tena faly zoka fa tsy vizaka veloha nefa nareo e mahafinaritra azako mama ne tokony mba hijery anay koa manaraka e ao fa ezaka ry anako fa mila mianatra dia hafa indray sika amin'ny manaraka eny zoka zay ary aloha fa mila manampy any mama indray sika dandry ahoana zoka ila makarano dia fidy kosa mamelonafo dia zahay karakara ny sakafontsika fa mama kosa mila makaina so dia tsy mety kosa ki zany mama koa zany makaina ho amin'ny mama fa zahay manao ndraraha rehetrarehetra misaotra anaka tena faly manana anareo zanako endry sady mahatsapa ny fahoriana manjady amintsika rehefa matoky an' jesosy sika ary mama dia manampy atsika izy marina izany fidy aleo fa za indray no mitarika ny vavaka androany ok ndao ary samy ianao ny asany aloha fa rehefa avy eo zany manao ny ramose manao ny ianao madamozelle mino fa tadidinao tsara angamba tadidiko ianao ka le niaraka tamin'ny monsieur ny avomaly ie tsaronao tsara zany fofombadiny ay ve ka ahoana rony inona ny azoko anampinanao tsy dia misy resaka lavabe ka nampitondry ty volo ty fotsiny izy ho anareo fa inona nefa ny antony madamozelle tsy tiany io no mampiasa zazatsy ampitaona toy ireny eto an-tanàna dia nasainina anatitra ty volo ty mba ho fandraisana anjara amin'ny fanohanana ny hotelinao zany ve tompoko nefa ne ka ry zareo no mba ny angavy aho fa zaza sahira nono izy ireny efa nresaka tamin'ny zareo koa izy ka dia efa nanolotra fanomezana ho azy sady mety handray an-tanana ny fianaran'izy mianadary eny mihitsy azy zany ve madamozelle ie tena faly tokoa raha izany no izy ka olona toy izany mantsy no tena ilaina amin'ity firenentsika ity sahirana ane ny vahoaka madamozelle fantany tsara zany ka zay ary aloha raha mise fa aleo andeha tandre misoa mbola miverina ny fampiasana azy ireny fa lasa ho tesitra aminao indray izy eny ary amisaotra indrindra tompoko zay fa ilaozako ary ianao dia ampitahoany aminy ny fisaorana avy aty amiko aza matahotra ianao fa tonga ko any zay ka eny ary madamozelle
zany ve tompoko fa tsy marina ve zany ny zavatra lalazain'iny mademoiselle liny tamiko rymirana tena tsy marina re zany tompoko sabotazy amin'ny fivelomanay fotsiny zany mba miangavy re tompoko tena sahirana izay raha tsy avelanao anoho ny fanentanana ataonay tsony mahagaga andray zany fa mahafantatra anareo nga iny olona iny lava be ny tantaranay tompoko fa niazoko ambara aminao fotsiny a dia kozinako iny zanak'iny pirala zahay zandry ny dadany ny dadako fa saingy indrisy ny dadako nisy nitifitra dia maty dia lasa enjehina mihitsy zahay nefa dia io zahay sahirana io le hoe nisy nitifitra voatsely iny eny tompoko tena mampalahelo zany mademoiselle fa zaho mihaino anao a tompoko tiako le milaza aminao fa nanome vola dimihetsy izy zany ve ie hosolon'ny asa nataonareo iny fa tsy akasitrahany zanak'iny gouvernoura iny ny fampiasana zaza tsy ampy taona dia laza koa azy izy fa nanome volanareo iny tena tsy marina re zany tompoko zany ve tena mamiangavy anao re zahay tompoko tena sahirana loatra izay raha tsy mandray anay tsony ianao zaho are mihaino anao a omeko anao ny 200,000 ariary dia mitadiava hevitra hafa fa tsy afaka andray anareo tsony a sa ho anahirana aminy ka eny ary re tompoko nefa sao dia mba hanahirana anao indray zany tsy manahirana zany mademoiselle mba handraisako anjara amin'ny fanampiko anareo koa ane iny dia hiaza kivikivy zany fa mety isy lalina vaovao soritan'Andriamanitra ao anareo any aoriana any misaotra indrindra re tompoko ty are dia mandehana dia za mitsahatra ny mivavaka fa omba anareo hatrany ane Andriamanitra dia mbola mamerina amin'ny fisaorako anao a tompoko zay ary fa andao anao a eny ary mademoiselle dia mirarosoa anareo a misaotra betsaka re tompoko zany zanako a dia ahoana zany zo zao a samy mivavaka sika ny alina dia tsy mangataka zavatra betsaka fa ataontsika amin'izay fotoana hahafahantsika manao fanentanana indray mivavaka azonareo mianatavy zany mazava zoky dia tsy kivikivy zany mama eny ki farakely mama ne mitady ararindray raha sanatria ka marary mama dia azay anjoanay telo manada aza matahotra re zanako fa tsy marary zany mama promis mama promis re zanako a eny ary benge zany tanany zany mikatona tanteraka ny trano izy efatra mianaka mba nanahoana re zareo zay mafy loatra ny zavatra zakainy indrindra fa ny afitsoko ty tatadoany sy ny zanany vavy ty za aza moa reny mba nesaka nanampy andry zareo nefa fandrahonana nahazo ary oatra misy taratasanga eo mba rahavarako io zany fa taratasininy io andrasy hoe ovakina mampafantatra anao zay manofa ty trano ty fa efa nandalo fitsarana nadindreo tompotrano ka tsy afaka mipetraka atsony ianao raha voranao izy ty dia afaka mandalo any amin'ny porte 24 ny fitsarana anao raha mila ny fanazavana fa dia ahoana fa tsy trano zavatra mianaka ve ty ny hoe misy miady oka fa mety ho valibotana ataony monsieur Bruno amiko zany ty noho ny fanampiko azy zavatra mianaka eny tsy maninona fa sady za koa efa mahita trano ifindrana izany akory tsy mahasakana ny anampiko azy zavatra mianaka aloha vaiko ny trano dia ampirina ny entako a dia raha-pitsany dia mifindra ary toa tsy mety mivondray ary ty varavarany ty tonga soa ianao monsieur Yata zao ve zany tianao atao amiko monsieur Bruno
misaotra anao tamin'izay vitanao rehetra fa zava-dehibe amiko zao. Raha mbola tsy ampy an'lahy de mbola azoko ampina. Zao ny teniko aminao raha aman-dreny a. Inona Sokafo ny varavarana kako ny entako fa tsy tirerako no trano azoko fanany. Tsy possible. Mandehana aloha mamonjy any amin'ny fitsarana vao mamono varavarana. De heverinao fa ampempitrahy amin'ny fanampiako zavatra mianaka ve zao ataonao zao monsieur Bruno? Reraka eo ianao. Fa inona mihitsy ny tadiaviny lahy? Eny tompoko, manaja anao a. Andeha fa tsy sahazany fa maly aminao. Lasa koa lahy. Fa elano izy mbola aiza ny azo an'lahy. Vonina tsara nareo mianaday a. Vonina zay soka. Eo amin'le sampanandalana makany amin'ny tsena iny sika no manao fampisehoana. Mirana, Endry mama, de tsy maintsy miafara amin'izany ve? tsy misy asa ratsy zany ry mama. Ary aza manome tsinyan'Andriamanitra sika raha zandrisany a. Raha tsy maintsy angataka vola amin'ireo izay mandalo mahita ny zavatra ataontsika sika. Evero toy ny asa rehetra ihany zany. Sady aleo manao an'izay sika toy izay mangalatra e. Fa nahoana kay raha mangataka any amin'ny dadato sika ry zoka? Non, tsy makan'izany sika. Eny ary. Elanga menatra. Tsy menatra fa tokony mba manampy antsika ne izy. Mbola veriko amin'lahy indray fa non, tsy makan'izany ho sika. Ndao fa vonina ry zoka. Sa koa ny vonina. Mandehana ary. Anampy anareo any Andriamanitra ka aniraka ny olona ny andatsabola ho anareo. Amen. Aleo aho hijeren'reto ankizy reto vetivety letsy ry zolahy. Mademoiselle. Manahoana tompoko? Ianao nga no mitarika an'ireo ekipa ireo? Eny tompoko. Mahafinaritra. Fa hono a? Miaino anao a? Tsy nareo ve le nanao fanentanana tamin'izao mantolakandro tany amin'ilay hôtely fitiavana? Eny tompoko, tena zahay iny. Ka nahoana ny tsy tonga tany intsony nareo? Tsy afaka nandray anay tsy ny tompoko ny tompon'ilay hôtely. Zany ve? De eto zany nareo no manao fampisehoana? Eny tompoko, sahirana loatra zahay de aleonay manao an'izao toy izay tarika ireo zandrinay ireo angalatra. Tiako loatra zany toetranao zany. Ny fanampiako anareo de ndraso. Tia misy vola anampiako anareo. Zany akory tsy midika fa hitsahatra tsy hanao an'intsony nareo a. Azafady tompoko, vola be ny aty e. So de aza manahy ianao fa tsy misy takalony ambadika iny. Ny fijerenanareo madinika toy izao mihitsy no iraka mpanaovan'ny ray koa. Amprimy de mandehana vonjeo ny zandrinao. Izay fa amin'ny manaraka indray. Vola be, ohatrinona zany ty? Andriamanitra, inona re no isaorako anao mba havaliko anao e?
ary ohatra misy zavatra latsaka avy ao anaty fiarany tya andraso hoe jereko karta passeport sy vola roetsy ramsea tena lasa izy hitanareo fa manampy antsika Andriamanitra vola be reny zoka zao reto andoavantsika ny saram-pianaranareo mianadahy de tia kosa ividianantsika sakafo de tia ividianantsika fanafody ho an'ny mama de reto ividiana amin'ny fidelinina sy dandrianina izay zavatra mba samy tianareo mianadahy de aiza ny any zoky mbola manana zoky ka Jesosy fa izay amin'izao ataonao aminay izao tsy menatra zahay satria talentanay no anampinao anay misaotra Jesosy amen misaotra kifidy de reto amin'ny reto kosa ary mama ividiana ny mama entana de sokafa amin'ny mama indray le varotra fanaon'ny mama iny di metsy ray tapitrisa ty roa tapitrisa ve zany zoky no nomeny atsika mama kosa nefa nanao promesse fa tsy hitomany tsony tsy mitomany kia zanako fa faly loatra okizay ary mama eny anaka misy an'ity hitako tary amin'le toerana nanaovanay fanantanana misy carte ty de misy passeport de vola roetsy fa taizy ty anaka lazaka avy ao anatin'le fiaran'le olona nanome vola ary zanaky monsieur le gouverneur ane zany nanome volanareo ry mirany zany very mama ary azy zany ty tena azy ka io zao ny anarany sy ny anarandrainy afa baraka tsy maintsy anatitra ny ty ihany ary mama dia ahoana nefa natongavandry ihany hitako ny lapan'ny gouverneur ary mama hoany mandehana ary nefa mitandrema ihany aza matahotra ianao ry mama mendrika ny nateraka reo sy dady mirana tsy anao tao fahatany zany tena faly loatra ary izy telo mianadahy etsy ary roako ahoana zay mademoiselle ato ve no mipetraka monsieur ny avo zanaky monsieur le gouverneur ato izy fa ahoana kay saika mba iona aminy raha tsy mahadiso tompoko efa fotoana sa tsy e tompoko ka sao de mitovy amin'ireo zazavavy mitady tandrebirebiny lehibeko fotsiny koa ianao azafady fa mety hadiso ahy amin'ny asako zany aza matahotra ianao fa tsy za mihitsy ny anao an'izany ka
ka tsy afaka hampandroso anao mihitsy ahy bolo fa misy inona nitady an'izanako ahoana izy tompoko asaivo mandrosoary izy mandrosoary anao mademoiselle misaotra tompoko manahoana ianao tompoko manahoana ianao inona no atondrinao mademoiselle ity zavatra ty tompoko latsaka tamina fiara dia hitako fa ny monsieur-ny avo zanakao ay mariny zany tena azy tokoa ty andrasinao kely vetivety ary fa hoetiko any aminy ity dia miresaka aminao izy rehefa avy eo a eny ary tompoko miavo ahoana ary papa mandehana misaotra an'le zazavavy ao ianao fa izy nanatitra n'ity passeportnao ty hoadray ry papa fa izy zany zazavavy tsara toetra sy tsara fanahy zany mandehana dia ho hitanao izy nasaiko miandreo tokotany ao izy eny ary ry papa zay fa lasa dia any azy zay dia tonga dia mamonjy an'ilay fotoana nasiana vonjeko ane tsy maninona fa mandehana mandram-peona vetivety ary papa andao ary anaka manahoana ianao salama tsara tompoko taizany nahitanao an'ity nefa efa reraka mihitsy ny anytady azy ty atsaizatraizy latsaka avy tao anaty fiaranao io tompoko tam'le nao avy nanome volana iny nanenjika anao ihany aho fa tsy nahatratra ny fiaranao dia izao nateriko aty zao dia nahoana ny mbola nanterinao aty indray azonao nalaina ne reto voly reto dia narianao fotsiny eny ty karsy ty tena tsy mety amiko izany tompoko nefa dia afaka manova ny fiainanao sy ny zandrinao reto vola be reto ampianay izay efa nataona taminay tompoko sady tsy mety amiko izany mangalatra izany aleo mahazo vola mirariny toy izay mangalatra ka tsy nangalatra ny ianao fa nahity ka tsy mety amiko na zany azy ohatrinona ary no meko anao amin'izao fahatsoranao nanatitra azy aty amiko izao nanao soa anay ianao tompoko dia mendrika ao valiana soa ihany koa tsy mitady tampiny ahy tompoko sambatra loatra ianao ry mademoiselle zay angamba tompoko fa angatadalana amin'izay aho fa aiza ianao ny mody eny ambany-tsena ndao ary fahateriko ianao tsy maninona fa aleo andeha tongotra tompoko manahirana anao zany nefa dia miinsisy taminao andao ianao ateriko iny ary ao mandrosoa ao afara ao ianao miaraka amiko dia izy rola ao aloha mandroso hoe aza misalasala misaotra tompoko fatsikala mihirana ve iny nampidirany mpiambina ny avo ao anaty fiara iny tena tsy mandiso any eritreritra fa izy iny ka fa ahoana izao dia sanikala ratsy iny no naka ny malalako tsy misy anaiky an'izany kosa eto tena lozy ty zao ihany aho dia hiteny amin'ny papa fa tsy misy anaiky an'izany eto tena manana toetra tsara ianao mademoiselle efa hatramin'izay nitezany dadako ahy izany tompo fa iza ny rainao monsieur Richard saingy efa maty izy le nisy nitifitra eny tompoko eniko iny mampiononanao sy ny ankolanareo misaotra indrindra tompoko ay mbola misy ihany ny zazavavy tsotra sady madio fosy saina toy izao eto amintsika misy ka fa tsy zaho rery angamba fa ianao aloha no hitako ianao ve dia iny fa raha olo-kafa ny nahitany iny dia manatitra azy aty amiko eny raha amin'izao fiainana sarotra izao aloha dia tena marina izany za raha ny sasany aza nahitany iny kitapilatsaka inyko eo amin'ny sampanan-dalana io any mijanona tompoko eo aloha eo le tsika mijanona ry zandry dia mbola mamerina ny fisaorako anao ahy tompoko ianao aza ny tena isaorako iza moa no anaranao raha tsy mahadiso mirana tompoko azoko menanao ny numéro an'ny telefoniko sao misy ilanao ahy tsy maninona ka misaotra indrindra suran'izany ianao fa tsy maninona tena tsy maninona ka nyaoneny foana sika tompoko izay fa mbola mamerina ny fisaorana tamin'izao fisahirananao nanatitra ahy zao ndao ary mandram-peona ianao veloma tompoko tsy nampoisiko mbola izy zazavavy tsotra sy marina toy izao eto
raha ny fahasahiranany a dia tokony tsy nanatitra ny titaty amiko mihitsiny izy ry zazavavy tsotra sady marina mandehana fa ny tompo ombanao Tiako hitany masoko tsony iny miranamirana iny ry papa fa ahoana ahoana mihitsy moa ry papa ny eritreretako fa zazavavy sady voretra ny mahantra velona toy iny no asolon'ny avo maty daholo ny programako raha nofinofiko afa baraka tena afa baraka ny atsaratarehako sy ny bikako raha zazavavy toy iny no ifaninana amiko amin'ny avo fa inona Indray ary ty zanako papa mirediredy zany efa teneniko amin'ny papa zany ahoana tsy matoky ny valeratsika ngay ianao matoky ve moa ry papa tsy atoky fa tsy any mihitsy ny olana ho lasany kalamirana ny malalako afa baraka etotsika tena tsy mety koa zao ry papa ka inona ary zany no andrasany zanako amiko tsy ahitan'iny anelingelatsony esory eto iny ataovy manjavona oke ary raha zay mba tadiavinao amiko dia aza matahotra fa vitako zany ka tsy vitany tenenin'ny papa mbava fotsiny zany tsy mila miandrela fa zao de sory iny fa inona koa ary zao ady hevitra ny papa sy bavy zao alao eo eno ka tambaravarana ato vono ihany iny ry papa tsy mila ninitany masoko eto tsony tiany papa sa tsy tianao zanako vavy tokana anenao tsy atakaliko anao zany iny bon zao de fotoany momba azy ary aza de miteny mafy loatra moa fa sao de reny dinao ny resantsika mianaka tsisy dinao zany eo ry papa vita amin'ny papa zay vitako zay fa aza matahotra ianao merci papa zazavavy ohatrin'iny no hakany malalako gravy zany aleo rangany de atory fa tena fera maloto zany ketreny izy mianaka zany ary andao amin'izay aloha tory fa ho hitatsika eo ny toyny matoky amin'ny papany eno vitako zany nanahoana ny tanàna farany mama efa andalana midina ka avitra sika ry mama zany ve anaka aza malahelo mama fa na eo aza ny varitra natao mama dia mifanampy eo ny vola ampidiritsika eny re anako sady vao nahitatsika nanadino trano fivarotana ny olona dia efa manontany hoe isokatra ve mandeha io fa aza matahotra ianao ry mama momba antsika tokoa Andriamanitra anako tena marina zany ry mama iza moa ny eritreritra hoe ny zanaky ny gouvernoura no anampy antsika hita ho ary mama tena faly mba azony mama tsaina moa zany ninona zay anaka tena mety hoe vahmintsany zany nanao zay fomba anakanana n'le fanentanana nataonay tany amin'ny hotely fitiavany tsy manino zany anaka Andriamanitra no mahalala ny lalana vaovao nosoratanao antsika indray
tena zany mihitsy ny tenin'le tompony hotely tamiko mama. Rehefa nahita fanala elo izy dia niteny hoe aza kivikivy zany fa manana finoana hoy izy. Fa mety isy lalana vaovao sy ritan'Andriamanitra ho anareo no solon'izao tsy fahafahanareo manohy ny fanentanana ato aminay izao. Eny anaka. Dia izay koa no afatra aminao raha tonga ny fotoana ka tsy maintsy hoe hiala, tsy hoe tsony dia aza kivy mihitsy fa efa voasoratr'Andriamanitra daholo ny ho lalanareo telo mianadahy. Fa dala ve mamy? Inona zao mahatonga mpamba miteny an'izany? Ka mila miomana an'izany ianao ry mirana, na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy isy izany. Alako kosa mama ka. Aza miresaka an'izany ka. Eny ary, nefa tsarovy anaka. Fa ianao io no andrekinan'izy mianadahy rehefa tonga izay fotoana izay. Rehefa tonga izany ry mama, afaka 50 na 80 taona any aorianan'izao. Lozako vetivety aloha mama fa andeha ho any amin'ilay hotely anaovanay fifanarahana vaovao mandeha ana ary. Dia aza ela loatra ianao fa 12 no tonga ny entany. Tsy ela ary mama. Zay fa lasa. Eny ary anaka. Nareo sao? Hay. Dia inona daholo ny entana nampitondraina anareo? Bebe ihany zany a. Ka zao ary noho izy avy dia atero any amin'ilay toerana fanangonantsika an'ireo entana azontsika izany dia misirika any amin'ny garazintsika nareo. Lesy ampilaza an'ilay mpitandro ny filaminana namako a. Ok. Odio, esse ollo. Mandroso e. Salama tompoko, saika mba hitadany Madame Clarisse azafady. Za indrindra ity ka fa ahoana zay ry zazavavy? Ianao no izy. Ianao zany tompon'le entana nafarana avy any Antananarivo? Ie, fa ahoana? Efa tonga nga? Tsy zany mantsy fa ahoana zay? Ahoana ry fomba ilazako azy aminao e? Fa misy inona? Tena nisy nanafika ny fiara nitondra an'le entany e. Dia very daholo le izy. Losina rety lanitra. Lois. Madama, tena torany ty. Fidia, fa misy inona no mitomany ianao? Maty mama zoka. Fa maty ahoana e? Nisy nanafika hono ny etam-barotra dia torana izy dia tsy tafaverina tsony eny. Zoka. Fidia, Fidy. Andriamanitra, inona loatra re sao loza miatra aminay izao e? Fa tsy lakory izay maty dada. Sao dia maty ndraiky mama. Oh
Mama. TSY. Batao salama zokinay. Maty fe neny. Andriamanitro, inona re ty lozana azo anay? Andriamanitro, fonjeo ahy, fonjeo zay dary, Andriamanitro. Ianao no angatanay hijery anay, ampahery anay. Lasa tokoa vetireny ma sitrany zokinay. Oka aloha zay ry izy mianadahy. Mila mitony tsara nareo satria raha mahita anareo mitomany eo inga zokinareo dia vao may arary e. Dokotero. Ahoana kizay? Mba atao sy asitrany zokinay io. Matokisa ndry mivavaka tsara fa dokotera anao zay azony atao asitrana ny zokinao. Zay a? Sotra betsaka dokotera. Fidy a. Zandrika. Ahitaitra ianao. Fidy a. Fidy sy andrianina. Zandrika. Fidy a. Aizy mama. Ndesika hijery amin'ny mama. Aiza ho amin'ny mama. Tsy mbola mahazo mihetsika ianao a. Tapaka ny tongotra ao ankavanana. Ay mo. Zay vao tadidiko. Vao nahen'ny fahafatesan'ny mama dia saika hiazakazaka hakaposiny nisy fiarandrimorimona andona. Zany ve? Eny dokotera. Dia torana dia tsy naheno izay tetỳ ambonin'ny tany intsony. Zao mademoiselle. Mihaino anao a dokotera. Mila manana tanjaka ianao, na ara-tsaina izany na ara-batana. Ka te ahita an'ireny koa dokotera. Efa ho efatr'andro anie izay ianao tsy nahatsiaro tena mihitsy mademoiselle. Dia aiza izany mamy? Efa nalevina izy zokia. Zokia. Mama zany. Mahereza. Zao ny lahatra isanjary. Mahereza risy tary fa vao eto karakarana-reo a. Sotra betsaka e. Matokisa anareo fa mamo lozanao sahady ve izay te. Isa zany mba hiandahantanay. Tsisy atsononareo sy tady. Mamo mijaly zay e. Isany mba angalanay gote. Indrisy mantsy lasa tokoa neny. Na ny fikarakarana anay tapy mianatra, karakara sakafo. Isany hoe karakaranay. Mafy zao hoe, mafy. Mamo. Dia tanteraka tokoa ve ny teninao e? Mademoiselle Mirana. Mijaly a dokotera. Matanjafy efa voasoratra ao lalanareo telo mianadahy zao. Fa iza loatra zahay. Ary dia inona re ny alika vitanay ny tezahay no hiaran'izao loza rehetra izao. Mbola marefo loatra anie ny fahasalamanao ka mila mitandrina mafy ianao e. Dia ahoana izany izao ny momba anay dokotera? Alamina aloha ny sainao fa nisy tsara sitrapona ny olo tena hikarakaranao. Ary rehefa sitrany ianao dia nasainy aterina any aminareo. Fa izy izany tompoko?
mbola ho hitanareo ihany izy fa mila mitsabo aloha isika eny ary dokotera dia tandreo fa mila fitandremana io pilatra mitongotra ao io misaotra dokotera andeha hijery marary hafa aloha fa izay fifoazanao izay no tena nanahirana anay arabaina ianao fa nandresy ny fahafatesana misaotra dokotera dia aza mbola miresaka betsaka fa mbola marefa ny herinao Sandriko aza malahelo matahatra nareo mianadafa mbola eto zoky dia sika izany sisanao an-trano zoky eny akizandriko dia ahoana zany zoky marary mama tsy haintsony hanampy sy handroko atsika dia iza niaraka aminay sy fidy anao fanentanana Indray tsy fitako tsony zany zoky andry mangina aloha nareo mianaday zao hivavaka aloha sika izany ho hitarika ny vavaka alefary ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay eo mpanavaka alahelo ny ory ianao ory sy malahelo tokoa izay telo mianadahy dia mirana zokinay andro zoko koa ary hafidelinina izay mivavaka aminao mamengavanao mba esory aminay izao alahelo mianjata aminay izao mpankahery manam-porina koa ianao koa ankaherezy izahay omeo fahasitranana himirana zokinay fa izy sisa no andrekinanay sy andry ianao ankory Jesosy no niteny hoe avy manatona ianareo izay mavesatretana fa izao anamaivana azy dia tsy miafina aminao tsony izao mahazo anay izao efa nangataka tamin'ireo olona rehetra izay mba hahazo vola tsy nangalatra zahay tsy nahalala menatra izahay fa nitady vola tamin'ny fahamarinana nefa dia izao mahazo anay iza tsony Jesosy no ianteheranay zoky tapatongotra dada sy mama tsy haintsony tsy mametsiananao anefa izahay fa matoky izahay fa voasoratra ao ny lalanay tokoa izao Jesosy mombanay re ianao amen herinandro izay no mivako ny hopitaly no dia aty an-trano izay rehefa avy natery ny fiarako tia mpitondra marary ny hopitaly lany tanteraka ny vato izay hansisa tato aminay telo mianadahy mangina tanteraka tsy misy atateny na
ifitelina na iandrianina kely zandriko dia izao zany ny afaran'ilay mba nofinofiny dada rehefa niresaka taminay izy fony velona moa dia tsy mba nahita akory ny fotoana nanitrena amin'ny mama za tokoa ty sisany mba andry antehiran'izy mianada nefa dia inona moa zany no azoko atao bekino mba hanamako nefa nasany aza mbola tsy afaka tena mijoro sy mandeha noana zay izy mianada zandriko ao tokotany ao nefa na ny hoanina ianio atoandro aza tsy misy tsony raha tozady mafia dia zao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy aho raha tondraka ny rano dia tsy maintsy tafita fakaiky mpamonjy aho esorina ny aiky fa izao tsy amaly ho sasapon'ireo zay te ampizaly nalefa naty afo tsy aoko satria zao akaiky mpamonjy aho jerenandrana nefa io misakafo be eo ambany lavarangana io eva aza mijerijery ihany fa so tezitreo izy ka nefa dia avantsika ry zareo dia tsy mamame atsika eo ny androkantsika aza mbola ataoniko io izy fa miantso atsika hoe ny vesy ndao ary sady za zany koa naona loatra ahoana nona anganareo mianada eny tompoko andraso ary loha jereo tsara aloha ny hinanako azy tena matsiro a inona zany nareo inona zay tompoko fanoana ao manandramary aloha jereko io minany zaza imbécile iagna miteny hoe ny viliko ny nanana miala teo ery amin'ny simo ery io hoano amin'izay matsiravina maloto be maloto inona dia tsy inana rehefa maloto inana vesika fa izany mbola ifampiarana fa tsy hohanina io rehefa milaza noana alao hohanina fanoana zay hoano sady milaza azo mafy loatra mantsinareo ka alefa kiala ratsy ty fa inona ny tsy hinanany tya mihinana asesiko amin'ny vatakoriny ty io efa mihinana zao tompoko de lery tsara ny sasaranay io dia tsy maintsy mihinana matotongetonareo mianada mazava mazava tompoko rehefa mazava dia hoany ao andro hoano hoany fanontsika alao hoanina miadana fa be vato kely ty tompoko ko raha tsy piasanareo ny andro zay fotoana tianareo hinanana an'io eo lelafy reny latsaka amin'ny tany reny sa ny lohandry mihitsy koa ny tiako ahositra eo hoano mifona fa tsy hinana tsony tsisy miala zany eo ry kiala kely tya sady mieritreritra ny andositra ho azy ty aty ary mangina ny vava fa tsy laina mitabataba eo apidy doza eto aty mihina-kanina fa ngatsy nona indray aza vinoana reny zandriko tompoko ka lelafy eo rehefa tsy tianao vinoana ny zandrinao ka lelafy io amin'ny tany io mifona re tompoko aza atao an'izao zay zany eto hoaniny hanina zoky tsisy miala eo zokizoky inona aiza zay zoky atsoky zoky inona fa lero ny hanina tsisy fonany zany eo ngatsynona io lelafy ny io amin'ny tany io fa ny faladia koa no lelafy natao inona io lelafy fa maninona fidy zany tena izy zany tomany miantso vony zany aleo mihitsy tsangana teto fa tsy mazava amiko zany mahazo ny zandriko zany vonjeo apangino ny vavy fa tsy izy mianatavy io ampandongalian'ny eva io fa nahoana ny zandriko nataonao toy izao kiala malemy ty kiala raisiklo mandehana ty koa tira vehivavy mangina ty fa tsisy vitan'io eto tsy ampy andringa ny tongotra efa tapaka io manatona ty dia ataoko mahafantatra tsara ako ndriandroany ka na malemy aza tsy anaiky anaovanao ny zandriko toy izao zay asitrana ny tongotra lory ihany natao mandehana ty ra masa na dia malemy toy izao mitondra ny ty beky ty aza dia tsy maintsy hanavitra andreo zandriko ireo
avy de velesiko haninony ty tapaka vity inona ny ty kalaresklova hoe kalaresklova zao ve ny mba hanao zao andana mandeha teo amin'ny matsiravinana ny mijery andriarana miala teo eva ino ty ataonao ty Chéria mifona chéria zareo no nilady taty amiko aty de tsy fidy no anany namono azy teo mialanao teo miala teo chéria efa hitanao fa malemy izy mba interiny de mbola sanao ihany mamono azy aleo fa hoareny koa ary izy azafady akia mifona moa chéria tena mifona miala enao e tena mifona mo chéria mifonanao any tsy te andre zany fanazavany zany koa andao ary hoentitsika any amin'ny hôpitaly izy ahoana ho anarenako azy mifona moa e mialao a enao a chéria mela enao teo sao de antefany antezerako eo tena tsy zazavavy tsy misaina aleo fa hoentina any amin'ny hôpitaly ao mentera eto amiko eto anao ry mirana de andao hiditra any an-trano aloha tsika andao aloha tsika ho any an-trano tsaboky maratra anao io oko zao fa zao de anahirana anao amin'ny fofombadinao sy maninona zany io ry mirana mila fitsabona malaky loha ianao misaotra re tompoko andeha ho any amiko tsika ahoana hoe tompoko fa misy inona nahoana ianao no malokendrika toy izao ka le ho any aminareo tompoko za no mitondra anareo any fa tsolo-kafa akory ka inona ny mampatahotra anao amin'izany ato sady tsy misy mikarakara ianao no tsy misy sakafo tsy afaka amela anareo irery ijaly toy izao ato afa ahoana ry izy mianada andeha sika ndao zoky eny ary tompoko ndao ary nareo mianaday tsy aloha fa za hitampanazy ao mereny ianao tena marary ao moa e marary be ny tompoko ao moramora ao miankinamiko ianao de mamindraty sy moramora alefa marary be ny tompoko ao fa kely sisa alefa ihany ao kely sisa ao tongotsika manahoana nareo mianada ao tsara ve eny tompo ka efa ny sakafo nareo mbola tsy ny sakafo zay tompoko ndao fa any an-trano ny sakafo e de tsy anahirana amin'ny papanao ve zao fitondranao anay aty an-tranonao zao ndraiky tsy mba mitovy amin'ny ray rehetra ka tsotra sady tsy masiky zany izy ary mezaka mahatsapy zay eritreretiko atao amin'ny fiainako na tsy miaraka matetika ho hita amin'ny olona azy zay mianaka de miaraka amiko eny any rehefa tena misy andro sarotra lalovako na lalovan'ny olona mila fanampiana avy aminy toy izao mahazo anareo zao tena tsotra marina izy zany efa hitanao ne izy le zananatitra ny kartanao iny izy iny fa ono a eny tompoko miaino anao mirana ve tsy mba manana olo tiany efa nanana fa niala tamiko izy fa inona ny antony io fahatrana io ka de tsy misy tsono zany amin'izao eny tompoko nefa de zazavavy sady tsotra no marina ary tsara tare feno loatra kosa zany fandokafanao ahy zany ka marina kosa ne zany ary ianao ve mbola tian'ny va manahirana any amaly anao fa ahoana kosa zazavavy toanao no iriko hiara-norina tokantrano amiko zany ve marina zany tongosika mirana fa maninona ianao no mangovotra tsy haiko fa ohatra matahotra zany
tsy misy atahorana ato e io ny tranony raiko vonona ny ampiatrano anareo telo mianada dia mandra-pahaviana zany zay tompoko no mijanona ty aminareo afaka mijanona ty foana nareo raha tianareo ka zany ve iny tonga hitsenantsika iny ny raiko tena izy marina ary manao fomba fitafitsotra be izy zany a tsy arakaraky ny toerana sy ny lapa izay misy azy zany mihitsiny izy ka ay tongonareo enitry dada manahoana tompoko salama tsara anaka dia manahoana ianao zay dia zao hoe misaotra tamina ny rahanao zanako laina monjy anay fa raha tsy zany dia asa nahazo anay telo mianada eny e ny toanareo zao indrindra ny anaka no antom-pisiko e ary ny fijaliana miaritra aminareo toy izao indrindra ihany koa no nanyrako azy mba hanalan'izany eo aminareo misaotra indrindra re tompoko fa inona nefa zany no isaoranao amin'izany mandehana hoety mity izy telo mianadariny avo efa nasaiko na ny manana efitrano ipetrahany zareo ary efa vonina koa ny sakafo iarahantsika eny ary dada zay aza mataritra ianao romirana fa tsy misy atahoranao eto en sécurité tsara nareo telo mianada ty aminay ity misaotra indrindra re tompoko ento miakatra ny entan'izy ireo zalahy ndao ary etsy aloha nareo mianada fa zahay tantana azy madimizay leva ao ve ny avo ao izy ka hijery azy mandrosoa ary ianaoko fa ho aizy ianao bonjour chéri hijery anao ako zao reva tsy maninona raha tonga hitsidika ahy ianao satria everiko ihany koa fa fotoana ilazako ny marina aminao ny atompoko zao ka maninona nefa raha mba ampandrosoanao ary dia mba hano miresaka e dia eto tokotany eto kosa ve sika no iresaka mialatsiny fa tsy afaka ny ampandrosoanao any an-tranontsony ny avo dia noho ny kalamirana iny ve ny nahatonga anao ny ova be toy izao tsy haiko fa tsy afaka hanery ny foko itianao intsona reva izay teny tsotra sady fo izay ngamba no azoko ambara aminao ny avo sao dia efa lasa dala kosa ary ianao na sy nikala raha tsy ny ody gasy anka halana tsy fanaonao mihitsy ane zao chéri zay fa tsy manandresaka be atao aminao intsony ary reva ataovy ampy izay fotoana nanapiko sy nitiavako anao zay hatramin'izay ny avo sao dia mba tsy rariny kosa zao ataonao anazy zao maninona no dia tsy pahanao tsotra fotsiny zao ny avo bolo avoa ihany izy mba azo atao an'izany kosa ny avo avoa izy dia eoka mba tsy ampidirinao aty intsony ifonako raha nisy zavatra tsy tianao nataoko e tena mifona mba efa aza mikitikitika ary anina dia zany tompoko ny tantaranay ay efa fantatra izay anaka izao anefa no tiako tenenina aminao mihaino anao tsaro fa ny olona rehetrarehetra dia samy manana ny lalana efa voasorotra ho azy tsirairay avy daholo ity misy tantara anankiray mba tiako tantaraina aminao ary hoentiko ankahirezana anao indray mandeha nisy zazavavikely anankiray nandeha nitsangatsangana teny amoron-dranomasina tsy manao kapa le tovavokely fa mandeha tongotra satria hitantsika moa zany ny fasika fa sarotra ny tolana kapa dia nanana olana io zazavavikely io dia mandeha izy eny an-dalana eny rehefa lasa lavidavitra izy dia mahita dia tongotra n'olona anankiroa
rehefa mandeha indray nefa izy ndraindray de mahita ditongotr'olona anankiray raha nytany anao zany eto hoe iza moa zany le ditongotr'olona anankiroa io de mety anytany anao hoe misy namany sa tsy misy namany. Ny ditongotr'olona anankiroa dia ilay zazavavy sy Jesoa. Rehefa mandeha indray izy de indraindray ditongotra indray fotsiny. Eo zany no alalantsika maninona mametra-panontaniana ny tenany izy hoe nahoana no mahita tongotr'olona anankiroa de mahita tongotr'olona anankiray fotsiny, zany hoe faladia roa zany na faladia efatra. Ny faladia efatra zany de tiako omenanao Jesoa no miaraka aminao eny an-dalana eny. De ny anankiray ditongotrao, ny anankiray ditongotry Jesoa. Maninona no efatra satria tsy marary ianao, mety tsy manana olana ianao na misy zavatra manahirana anao de miaradia aminao Jesoa. Fa rehefa tsapany Jesoa fa manana olana ianao na mety misy zavatra manahirana anao dia trotrony Jesoa ianao. De ny ditongotry Jesoa rery zany no hitanao eny an-dalana eny. Ny tiako resana aminao ry mirana de zao. Mihaino anao Andriamanitra tsy manary anao. Andriamanitra tsy manary ny sahirana na ny mijaly to anao. Rehefa fantatra Andriamanitra fa tsy manana olana ianao de miaradia aminao eny izy, eny akaikinao eny izy. Fa rehefa mandalo sedra ianao de trotron'Andriamanitra ianao. Izy rery no mandeha mamakivaky fa ianao trotrony. Ny tiako tenenina aminao zany de zao. Tsy maintsy misy ny olana tahaka an'izany. Fa tsy sitrak'Andriamanitra kosa ny ahatonga anao hitanondrika na ahatonga anao hitolefika amin'ny zavatra misy eto amin'ity fiainana ity. Asa na mety ho azonao zany? Azoko tsara zany tompoko. Ka ny tiako amaranana nyty resadresakitsika mianaka ity de zao. Manana finoana ianao, momba anao foana Andriamanitra, momba anao foana ny tompo. Tokony tsy hitolefika fa manakina fo aminy, mametrahany fiainanao aminy, apetrao aminy ihany koa ny fiainanareo telo mianata. Lalana efa voasorotra ho anao zao. Azonao? Eny tompoko. Zay ary, zay fa afaka mipetrapetraka eo anao makamakaina fa angamba mbola misy ty hafandianako fa de zay momba anao ny tompo. Misaotra betsaka indrindra tompoko. Ahoana moa tompoko ny tonga tapoka ty amiko toy izao ianao monsieur le gouverneur? Manao aloha ianao monsieur Bruno Salama tsara tompo. Tsy aleo mandroso atsy amin'ny trano fandraisam-bahiny sika no miresaka. Alao oetra ihany monsieur Bruno fa tsy maninona. Ka sady mba hikarakara zavatra kely arahantsika mihinana na misotro any monsieur le gouverneur. Oko zao fa tsy hoe lany monsieur Bruno Tsy mety re zao tompoko. Zao fotsiny no atindiko aty aminao ngamba de aleo teneniko fa mbola maimaika. Eny ary tompoko, mihaino anao Zao no izy mandidy anao aho hamerina amin'izy telo mianada zanaky monsieur Richard sy madame Clarisse zay rehetra fananany ka navelan'izy mivady reo tamin'ireo zazy reo na zany vola na trano na tany. Everiko fa mazava aminao zany monsieur Bruno
dia ahoana nefa no ahafahako manao an'izany tompoko tsotra be zany tsy haiko zay fomba hanaovanao azy fa manomboka zao tsika mianaka amin'ny resaka zao no mikonty ny fotoana omeko anao hamerenanao an'izany rehetrarehetra zany amin'zareo raha tsy vitanao zany Monsieur Bruno de mialatsy indrindra fa hiaritra aminao sary faran'izay mafy indrindra nefa de tsy maintsy miaritra aminao ihany reo sary reo zay fa lasa Monsieur Bruno fa ahoana hoe ry papa inona koa mba nahatongava monsieur le gouverneur teo asa manadala kely se ry Dino ny zavatra tsy mba tsapany se de ho anareo no antony anaovako an'izao rehetrarehetra zao azafady ry dada Dino kosa tsy mila harena amin'ny alahelin'olona avy ireny ny fananan'olona fa sotrahatra ny sazy eo anao zaza ratsy taiza nareo ihany ane no nitaizako izy alazainareo fa ratsy taiza mirana firy volana moa no nambaran'ny dokotera fa mianatra mitondra beky ianao 3 volana hony ela be zany zao sika de hianatra andeha tsy mitondra beky ny avo tsy vitako zany vita zany ndao mamindra moramora de ataovy eto amin'ny soroko eto ny tananao avy de mamindra tsy moramora zao zay ao ary mamindra moramora ao moramora ny avo andrasy lo de ao raisiko ny beky de mamindra moramora tsisy beky anao ka so mienjereo ao fa tsy mienjery zany ao zay ay ianjera tsy mienjera zany no malalako hoe ny avo ahoana ky fa ty afy enao efa nambarako anao tamin'ny fietsika sy fotoana rehetra nahitako anao ry mirana zaza vavitoanao zao no mendrika hiaraka amiko atao amin'ity lapan'ndraiko ty tena tsy napoiziko zany efa voasoritra ny lalanao anao sy ireo zandrinao mianadary eo kiry malala misaotra amin'ny fitiavanao tiako moa ianao ie tianao satrika eo anilanao hatrany afaka mandoloko anao ve sitrako tokoa zany fa io ny atakalinao ana io ary izy fa maty ny atao malala tena matiko eto ndriandroany aza matahotra ianao fa tsy hahavelako akasika anao zany io aloha izy ry zalahy tatano hiditra any an-trano de io very ny avy ny mba atakalinao anay ary avy ity kalaraisiko lotira tena masa matiko tian'io ndrindra misehoseho angalatra ny malalako miala teo anao ry ny avo avela hoe fampitady kely eto zay roa de zay mandresy ny tompony avy aty kala ratsy ty inona ny afiafianana miala teo anao reva ianao mihitsy ny miala ny avo lela tsisy saina mihitsy vehivavy ohatrany io natakalinao ana ka efa nambara rehetra ny voninahitro no manana baraka efa zao de takalinao an'io tena olona tsy misaina mihitsy hita mihitsy mpanao fanafody gasy kala ratsy ty io mihitsy ny kala raisiko ty avity ty roetiko ny volontean'io miala teo ao ny avo efa niteneniko taminao reva fa tsy afaka itianao ntsony tsisy miala zany eto ry ny avo efa tapitra ny fotoana miarahantsika tsy tia lalana zany fa miarakytsika zany fantako de iny zazavavy tsisy dikany iny very ny avo no atakalinao zazavavy tsy misy ilana azy zazavavy mahantra velona tsy mba heritreretinao akory ny fafambarakako tena tsisy ilananao mihitsy aminao de mariny zany fa amiko seho anatrehan'ny raiky kosa de
izy no mendrika hiakatra sy hipetraka atao anatin'ity lapany raiko ity mba mieritrereta kosa ary ny avo a vehivavy fadiranova ohatrin'iny fe ny mendrika hiditra ny lapandrainao toy izao boloa ny avo malalo boloa efa niteny tamin'avo tsy mahazo miditra ty tsony iny tena lasa dala venao e tena lasa dala malalako marina mas voasazoko ela ary boloa raha mbola mamerina fahadisoana toy izao a daonao mademoiselle mivoaka daonao tena mivoaka malaky sao de mahavoasazy amin'ny asako eto malakilaky e mialako eny fa tsy misy idiranao zany ka mivoaka afangany ampangana fandehanao malalako ane iny e fofombatoko iny aka malala tsy tiana de ndana mivoaka kalakala raisikolo iny ve ny atakany a ndana mitady anakafa e isany tsara boloa tsy mba safy e ndaonao mademoiselle ataraka matahotra ianao fa androany ihany de vitaikony amin'iny sady tsy lany ny vavony koa zay nataony monsieur le gouverneur teo zay a ela fiandro loatra koa papa e zao lasany ihany koa ny foniny avo malalako aza miantso ahy hoe papa intsony ianao anaka raha tsy vitako zany androany tena manome toky anay ianao a tena promis zany zanako a ok papa ary mandehana aloha vonjeo ny asanao fa anjarako ny miregle azy aleoko andeha sady tsisy isy eo faible zany eto zay zany tsy tafody eo aminy ataondro fa hiaraka isakafo amin'ny mpiara-miasa aminay ok de courage moa e ataovy tsara ny asa oui papa zay lesy zany a vita lahy mission io a tandremo nefa rehefa aveo tsy mahatazona tsy ambaratelo fa tena saiko fitainy bandy hafa koa elahy matokisa ianao fa vitatsika zany bata averiko farany fa izay zazavaa vita ny se miaraka amin'ny zanaky monsieur le gouverneur iny a de vitao avy atrano fa zay le izy de ataovy tonina amin'nonsehan'ny monsieur Risard voray patron a lasary tsy maintsy vitany alohany amin'ny enora arivo io a matokisa ianao fa vitatsika zany fa fahampirina efa natao io e kay ndao ary Eva bonjour fa avy aiza ary andeha ho aiza izy zany andeha ody aho fa mbola andeny amin'ny coiffure aloha mekara de ndao ateriko e fa mbola mety aminao ve ny anatitra mety raha mazoto ianao ny fisarahana nety tsy midika fa fahavaliko ianao e ay ok ary etsy aloha kely etsy amy janona ny avo a ay eto ie eo misaotra betsaka inona moa no tokony isaoranao amin'izany e zay fa mandra-piona indray eny ary mandra-piona mademoiselle fa misy inony sady anao inona ianao ary ataonao inony ny basiny mamita ny mission nampanao volopatako ahy aho e
ka inona dia veloma fa za vely ty zany ny teny am'la hoe zanako ny tifirina zao hoe lahy de mandeha any any amin'ny tranoko anankiray entsika miresaka ty numéro teneniko am'lahy ty ny hoe tsy olona ana fa aza miantso an'ity numéro ty tsony 034 81 272 92 voray enjana be zany resaka zany a de dada zany anakarama olona iza de iza no vonoana de lasa evandray zany ny voatifitra aleo rangaha tonga de vonjeko andry zareo zao a hiala teto aingana zay rangaha fa lasa le ty lesy tena bandy mahatsiravina misy le aza zao ve lesy ny zanako indray ny tifiriny ianao anesy nyteny tamiko zay momba ny zanako misy patro e ambarako aminao fa professionnel amin'ny asa koa any ary efa baiko de baiko faharoan'izany a tsy nahafantatra mihitsy an'izany zanako zany a de ahoana lesy ny tsy mba azo olona atsaina hoe zanako any lesy iny ay za no ahafantarako an'izany patro a ny baikonao de hoe zay zaza fahavita la miaraka amin'ny zanaky ny monsieur le gouverneur iny avy de vonoy de izy ny hitako niaraka taminy ary any fahafantarako andry zareo de tena ohatran'ny olona mifankaty ary zareoko zanako lesy iny a ataoko manaraka azy koa hoe lahy nahoana ny zanako ny tifiriny lahy aza misy metsika fa hodidina polisy ny toerana misy anareo a alatsao amin'ny tany mibasinao monsieur Bruno ha ary tole iatsy ty ye za tokoa ty ka ary tena tsy napozinao mihitsy hoe polisy miafina tam'ireny mipetraka taminareo reny taloha zay vao mazava fa ainao daholo nanao izay namonoana an'ireny olona maty reny tena mampalahelo any toetsainao ry papa fa ela zanako ve zany nitory atany amin'ny polisy tena za tokoa ry dada ay fa nahoana ianao no manana sain-dratsy sy ty raha mandrika toy izao ka noho ianareo miana-dany nanaovako an'izany le tya tsy zakako ary tena tsy zakako ry papany nampamononao ny anabaviko a maloto fisainana ianao fa maninona nasainao nytifirina izy eny fa na tsy izy aza na imirana avako ane iny e zanaka iny zandrinao iny tena hoana no ampijalianao toy izao papa na de nampamononao ny rainy sy ny reniny aza entoany izy ry zareo a avy aloha za izaka izay nataoko amin'ny fandrorako azy anareo zao mazava angamy zany monsieur Bruno a efatra amin'ny elany no nanarako masanao e azao tokoa no inoko hoe efa samy manana ny lalana voasoratra ho azy ny olona tsirairay zao lalana voasoratra ho anao sy voasoratra ho ahy ary voasoratra ho an'ny eva ihany koa izay tsy mba niona tamin'ny fandeferana fa nikatsakatra amin'ny farany izay fomba andavona ny mirana nefa de zao izy no lavo ohato izy zalahy ndao tena fola rena amin'ny polisy andao monsieur Bruno a any amin'ny fitsarandray anao no meritreritra ary de any ampikadrana no afarahanao ndao zalahy oentoany izy fa olon-dratsy tena tsisy ilainanao tsony papa mpamono olona ianao oentoany izy sefo a zany ny vaovao ry mirana fa de inona loatra reny anton'izao zavatra rehetra izao hoe de tsy fantatra mihitsy ve zay nitifitra azy
raha ny filazan'ny olona sendra nalaiko ambavany dia ohatra mitovy tsy misy valaka tamin'ny fomba ny tifirany rainao no nitifirany azy. Karaha zany ve tsy efa nisan'ny programan'izany olona zany ko tifirina koa. Sarotra be zany seria fa io indray na hoela na ho aingana ny raha latsaka tsy amela ny olon-draha tsy hipetrapotsiny amin'izao. Enganie Ramse fa inona koa no mahasepitra ny bolo e? Tonga ao mba vahady eo miaraka amin'ny fiara sy ny polisy Monsieur Bruno. Fa anao inona hony? De miaraka amin'ny kodinao. Aleo miandry atao trano anao fa za no hijery azy ihany. Aza matahotra inona ary ty mampangovotra anao ty? Vaovao inona indray re no iseho eto e? Zay ndany makany trano a. Manome voninahitra anao monsieur Niavo. Fa on Joseph te eo namvatana amin'ny mademoiselle Mirana zay tompoko raha azo atao. Tsy hanome olana na aditsaina ny malalako anefa nareo a? Tsy tompoko. Amin'izao azo temenadany marina rehetra mahakasika ny fiainany fotsiny zay ka. Bon, raha izany tsy maninona fa azoko entina ny aminy nareo. Misaotra tompoko. Ndao ary manaraha nareo. Seria, te iona aminao ondro zareo? Fa misy inona dino a? Aleo ny tantara noho tsara ry bavy a. Fa misy inona nefa e? Papany iny nampitifitra ny avay. Ahoana? Lozy inona zany lazainao zany? Raha nyresaka ny fanaovan'ny papa sy obany tsy manjary io a, dia ianao no nasain'ny papa ho vonoana satria nambara ny fianahony misalovany anjarany eva. Marina ve Diso zany? nefa tena marina zany. Diso nefa ny kajiny izy ireo satria io bandy io tsy mahafantatra izay olona ho vonoana fa zay zazavavy miaraka amin'ny monsieur Niavo ao anaty fiara hono no asaina tifirina. Ka evany no hitany tao dia zay e, tifiriny avy hatrany. Dia inona loatra re dada toy ny elika mianakavy taminareo ny dia mbola nikasainao vonoana koa e? Reny efa ianao voalazana anao izay nahafaty amin'ny mama dia mbola nikasainao vonoana koa. Miala tsy indrindra tompoko fa izay indrindra no tondrana izay ty aminao satria fantatra loatra ny fijaliana mianjady aminareo telo mianadahy. Ary ny zavatra tsy fantatra ao mademoiselle dia io zazalahy nitifitra ny eva io ihany koa no nasia monsieur Bruno nitifitra sy nahafaty ny rainao. Ahoana? Ianao no namono nahafaty ny raiko dia mbola ianao ihany koa nanao izay hahafaty ny reniko dia zao mbola nikasanao ihany koa ny amono aho. Lehilahy tsy misaina ianao, tsy vanina eny e. Tena niafoana amin'ny fianakaviany raiko mihitsy izany nikasainao teto amin'ity tany ity. Nefa dia zandrinao raitam-po aminao izy dia tsy mba manana fon'olombelona intsony ianao monsieur Bruno a. Biby ianao. Raha ny alahelo no ampiariko aminao dia asa fotsiny. Sainy tsy natao mahalifaty ahy tompoko. Aok'Andriamanitra ny amaly anao tamin'izay ratsy rehetra nataonao taminay ary mitodika aminao manokana dino aho. Misaotra zandriko tamin'izay rehetra nataonao. Avy io fihiniko izany zandriko izany. Misaotra zoky azarina fa tsy manana havana ankoatranareo telo mianadahy. Tsy anaranao zany zay fa za matahotra ianao e. Hiezaka efa nampy aminao ary zahay. Misaotra indrindra ry zoky. Tsisy raha raiko izay ataonareo any indrindra fa ilahy ry dinao. Ndao fa ho hita lany valifatin'ireo amin'lahy ary lazaiko amin'ny lava vonona ny gadra koa le tia. Tsy nateraka anao valifaty izay tompoko. Ary raha ny mahakasika ny sy ny avy kosa dia io izy. Aleo izy ny anazava izay rehetra ao am-pony fa tsy izao mihitsy ny andeha salovana ny anjarany hafa. Izao e, mazava amiko ny zavatra rehetra
misaotra ny se tokoa ry zandrodino tena olo mariny se ary efa tsinjoka ihany io toetra ny se io hatramin'izay fotoana ny rahana iseva zay mendrika ny olo marina ny fankasitrahana ka izany natonga ikarakara azy telo mianada ary nanapa-kevitra ny nisaraka tamin'ny eva mihitsy satria tsy sitraky ny raiko izay naniraka mihitsy ny toetra manambany sy mampahorony madinika ny toa azy ireny no nandrana ka dia nanapa-kevitra fa ampiakatra ny mirana ho tokantranoko satria madio fo sy marina izy ny olona toa azy no mendrika hiakatra ny lapy izay tsy hafa an'ilay raiko izay naniraka ka matokisa ianao zandry fa vonina ny anarina sy anampy anao miaraka amin'izy telo mianada ho anao kosa ray aman-dreny mendrika hidindy zay nafafinao ianao ento izy ary aterony amin'ny toerana saza azy izy sefoa mitodika manokana aminao ary mirana eny aky malala manaiky ve anao fa samy manana ny lalany nosoratany ho azy daholo ny olona tsirairay meno akiny avy malala koa ianao ny tena isaorako ny raiky no mendrika isaorana satria izy no anton'izao rehetra zao natolotra anao teo ary ilay tantara nampitondrana ny lohateny hoe lalana efa voasoratra sanganasany Simone Menjanahary nandray feo ny namana fisteur Indray mihaja na natotosa Simone Menjanahary ireo mpilalao tantara eto amin'ny radio feon'i Mania no namelona ny tantara